tsy ho atsika ny manome raha anisan'izany mahafaly androany dia afaka nanome raha ny tena koa zava-dehibe dia zao ny fepetra aloha dia hoe salama tsara amplanja sy atory ary sakafo maraina zay zany le izy tsisy zavatra mampatahotra hitantsika tena samihafa fa faly daholo hoe amonjy aina zany rehefa manome raha tsika dia misolo vetivety eo raha ao anatin'ny 48 heures zany dia ain'Andriamanitra manolo an'iny fa zao fotsiny tsy mahazo manao reraka vao tonga zany zao reto ilay namanay reto manome raha reto dia mandeha mody ry zareo fa tsy mandehandeha ary zavatra tsara ihany koa dia zao misolo mihitsy anie le raha misy famoronana vaovao mihitsy zany any amin'ny vatana any dia raha vaovao ary mahasalama zay tena manokana zany zao teo amin'ny 10 taona teo zany manome presque isa-taona zany mbola salama mbola hitanareo mitsikitsiky zao mampahery mampirisika atsika ny hanome raha indrindra zany amin'ny centre banque de sang ohatry zao zay mila tsika tsirairay avy mihitsy zany hanome raha satria misy fotoana tsy ampiny raha ary dia maty ho azy olona noho ny fahaverezan-draha noho ny aretina mila raha noho ny accident tampoka izay mila tsika tsirairay avy hanome raha ka mampirisika zany hoe manomeza raha raha mbola salama.